fankalazana sy fanamafisana ny fitiava-tanindrazana. Zay aloha zany ny atao hoe hevitra lehibe mamatotra izay fankalazana izay ka nanana intention coupable sahady ny mpitarika colonel Ilisson raha ny fijerinay azy raha vao nanao an'izany fiantsoana izany mialohan'ny fotoana tena ny ainao manjery izany hoe miantso fitariana andalam-be sahady izay mifanohitra tanteraka amin'izany filozofian'izany atao hoe fametrahana fehezam-boninkazo fahatserovana izany. Hoy ny fanazavany teo ny hoe faniriny ny ampandraisana anjara ny vahoaka malagasy rehetra ankalaza ny 27 martsa. Dia raina izay hevitra ivelan'izay ary fandresen-dahatra ny tokony nataony, famelabelarake-hevitra ny tokony nataony, fa tsy fanaingana ny olona andeha hidina an-dalambe anotrina azy ho amin'izany fametraha-mboninkazo izany. Zay zany dia intention coupable sady. Raha izay, faharoa, voajerentsika tsara teo tamin'ny horonan-tsary fampidirana fa efa nisy fanazavana mafy avy amin'ny tenany manokana sahady teo izay ataoko hoe famaliana raha izay malaza azy tamin'ny jeneraly nitarika ny fandaminana ny ordre public teo teny Ambohijatovo raha ataontsika hoe point 1 A i Ambohijatovo teo zany raha narahantsika ny fifamalin-dresaka teo aminy sy tamin'ny jeneraly nitarika ny fandaminana dia ny hoe autorisation fametrahana voninkazo hoe sa autorisation fitondrana olona hidina an-dalambe no azon'ny colonel Ilisson. Mazava loatra fa miaro ity jeneraly ity ny hoe tsy manana lalana hitarika olona hidina an-dalambe ianao, fa indrindra efa nitsinjo sahady ny mpitandro ny filaminana ny amin'ny hoe andeha miala amin'ny point A ho eny amin'ny point B, inona ny zavatra hitranga. Fantatsika mazava loatra fa fandikan-dalàna ary rarany lalàna hatramin'izao fepetra-ndraisy ny fanjakana zany hitandronan'ny filaminam-bahoaka amin'ny ankapobeny ny hoe tsy misy fihetsiketsehana politika na fitondrana olona an-dalambe azo atao amin'izao vanim-potoana izao. Zay deuxième intention coupable. Izany hoe efa nampiseho hery sy tsy fankantoavana ny mpitariky ny mpitandro filaminana sahady colonel Ilisson nitarika an'ireo olona ilatsaka an-dalambe ireo ho ao amin'ity point A ity aty Ambohijatovo ho any amin'ny point B. Mazava ny taratasy novakiny teo ny hoe tsy maintsy ny autorité aloha no mialoha ny fametrahana ny fehezam-boninkazo. Raha narahantsika ny sary dia tonga tao afara ny colonel Ilisson sy ny mpanaraka azy tamin'ny fiakarana an-tanimoriny ny cortège officiel, zany hoe avy any aorinany nanana intention coupable sahady koa zany i colonel Ilisson niaraka tamin'ny mpanotrona azy ho tonga mialoha ny autorité, zany hoe mialoha ny autorité eny amin'ny mausolée ka ny verikorariny sy ny raha afaka ny dépassé an'ilay olona mpanaraka ny colonel Ilisson ny autorité dia nosakanana tamin'ny alalan'ny bomba mandrara-dranomaso satria tsisy fampiresahana azo natao tamin'ity manamboninahitra ambony sénatora ty intsony ny amin'izany fitariana mialohan'ny autorité officielle ny fametrahana voninkazo zany. Noho izany raha ho fehezina dia tena intention coupable ary fandikan-dalàna imaso fotsiny zao zay tsy manaraka amin'ny fepetra izay nanomezana autorisation azy no nataony mpitarika colonel Ilisson. Sénateur Rina, voalohany aloha officier supérieur de la gendarmerie ny tenako monsieur le sénateur raha ny texte zany aloha agnisan'ny kilalaoko zany ary any amin'ny élève gendarme zay fa mianatra an'ireto
fahitako anateo zany mbola tsy voadominy anaty le texte tena tsy hain'ny sénateur Rina mihitsy ny texte zao zany ny fandehana nisy a pub nalefako tamin'ny radio tamin'ny télé tsy haiko na ny hainy monsieur le sénateur na tsy ny haina tsy nisy fitaoman'olona fangatahan'olona hidina an-dalambe mangataka ny solon-tenanareo hanotronahy hametraka voninkazo point zay ngamba raha amin'ny olona agnaraka dia fa diso zany le na tenenina teo hoe intention coupable ohatran'izay fa diso raha ny tenenina teo ny magnarak'izay na raha nentsaka sy andavany premier ministre nametraka zay vao nametraka le andeha hametraka any mausolée dépasse ozy ana ny premier ministre teny Antanimora tsy ny tonga aloha eny amin'ny arabe no amin'le autorisation fa ny fametrahana mialoha ny fehezam-boninkazo zay no ajena autorité lo mametraka aloha ary zalahy moa manana 4x4 BDB ny présidence samby amin'ny tômôbila dolo ary zalahy no tonga aloha zahay no mandeha tongotra ary aloha ny autorité nge hametraka voninkazo efa misy olona tonga aloha eo fa tsy mbola manao ninninina ka zay le hoe diso raha hoe anareo ny tonga aloha ny fiakarana dia efa filazana sahady fa zahay ny hametraka aloha vonina mihitsy zahay satria za olony lalàna aza tonga dia incriminenao monsieur le sénateur fa raha misy olona manaja lalàna ny tenako vonina rehefa tonga ry miandra ary zay fa ny porofoko noentiko nge tonga taringe za rehefa avy eo satria lacrymogène ndregny eny zavatra ny anarako za nampianatra an'io tsy natahorako fa tsy foako tonga tary mausolée niandry président de la république tonga vao nametraka zay aloha zany agnadisoko an'le tenina teo hoe lasa aloha ny président de la république nandeha tongotra mety lasa aloha fa nametraka voninkazo autorité reo ihany no lasa aloha ary niteneny mon général teo mialatsiny amin'le hoe nisy fitohanana nisy inona io arakaraka nisan'olona rehefa maro ny olona mety hiteraka fitohanana fa rehefa mangatadalana anao sava le olona tsy misy intention zany hanakana lalana dikan'izay zany embouteillage isan'andro tsy olona ifa tôbile be de be tôbile mitohana tara ny fidina ao an-trana tsy midika zay fa manontohana ny ordre public zay rava avy mijery baolina ny olona petsaka mihitsy eny matetika sendran'izay iny tsy midika fa fanontohinana ny ordre public fa anjara ny mpitandro filaminana efa fantany mialoha satria no OMC tsy maintsy mivory foana avant ny manifestation tsy maintsy mivory no OMC magnome baiko ny un mot zao ny dispositif raisinareo fa eto amin'le préfet de police mihitsy ny tena omeko tsigny aloha tsy dia manome tsigny ny gendarmerie tena voalohany annonce ko iny tamin'ny télé efa une semaine ny silence ny administration vao acceptation raha ohatra ka nisy tsy tiany ny annonce ko iny efa tokony nandefa refuse hoe ajanono ohatran'izao ary tahola tsisy zavatra tokony hosakanany satria mangataka solony tena bokon'olona hiaraka amiko hametraka fehezam-boninkazo zay ary zahay niakatra iny ampilaminana tsy misy natora-batoray na inona lamina voalohany usage na force zany misy règlement apetraka zay aloha tsara haintsika satria izy ty manko mba fampianarana ny olona fa sagnatria tsy amin'ny plateau eto monsieur le sénateur Rina ilaza zavatra diso aza fitahana ny vahoaka monsieur Rina ny zavatra faute tamin'ny fotoana igny ane dia hoe na fotoana inona ary olona manao ahoana ny tokony hodarohana lacrymogène ary amin'ny fotoana manankory zay nge zany tokony adievitra mipetraka satria inona amireto no violer reto zavatra napetraky ny administration reto efa nandeha nametraka talohany le autorité ve non ny mpanaradi ve nasaina nanaraka ny ordonnance io sa tsy nanaraka ny fanehoan-kevitra ara-politique nisy ve sa tsy nisy ary atao amin'le hoe responsabilité ko igny moa fa hoe après infraction tsy nisy zavatra tsy nitanterahany io fa nitanterahany fa tonga dia ny lacrymogène nandeha dikan'izay misy baiko ny autorité tany ary za mino fa
avy any président de la république fa misy rinamo tsy teny fa mety avy any angamba misaotra anao zenda na andriamatoa sénateur ny ilazanao ny hoe tsy nanana intention hiantsolona tamin'ny ainao manjery ianao raha nanao publicité fa solo tena pokon'olona natsoinao mova tsy mitovy zany ametraka voninkazo zay ary natsoinao izy ireo anotrina anao izany hoe mieritreritra ianao andriamatoa sénateur fa tsy afaka ametraka voninkazo na tsy feno ny voninahitra ao raha tsy hotronony ianao zay fantatrao tsara fa fandikan-dalàna ny fitaritana olona eny an-dalambe na solo tenan'olona izany fepetra napetraka ny fanjakana zany ary izay ilay toetsaina tsy manaiky sy fanoerana ny lamina apetraka ny fanjakana zay ny monsieur le sénateur tia kianina mafy ty e ary mba te anontany ianao ary mba mio statistika kely za raha iresaka bomba lacrymogène isika tsy tamin'ny fanjakana nisy ianao nandritra ny tetezamita ave monsieur le sénateur nisy izy zany fandatsahana la bomba lacrymogène zany be indrindra za raha mba te anontany tena hoe tsy iny ve anao monsieur le sénateur no mba voadaroka lacrymogène voalohany raha anarivo ny amanalina ny vahoaka malagasy no nampijalianao tao anatin'izany monsieur le sénateur ao anatin'izany atao hoe tsy fanarahana ny lamina républicaine zany zay toetsaina fanakorontanana ny lamina apetraky ny fitandro filaminana zany zay malahelo satria tena mpitandro ny filaminana anao ary tompona ndraikitra voalohany teto amin'ny tany sy ny fanjakana nandritra ny fotoana naharitra anefany nampiasainao tamin'ny fotoana rehetra zany famoretana zany zany lacrymogène zany ka le izy dia ho avatako ny resaka ity raha ho tsongotsongoloantsika amin'ny atsipriany eo no mampety sy ny tsy mampety azy dia ozy aho hoe ho lany fotoana eto tsika ary tsy masaka ilay adihevitra fa ny zavatra misy eto amin'ny tany sy fanjakana dia zavatra efa mahazatra ny sénateur Lilisson zay nanonga-mpanjakana tamin'ny 2009 ary izy nitarika an'izany no tiana averina isy eto amin'ny tany sy fanjakana mazava loatra ny tahotra ny vahoaka malagasy dia ny iverena ny fanonganam-panjakana zay tsy ho azo ekena intsony andao isika hitady vahoaka malagasy anankiray mba ho anontaniantsika ny vokatra tsara na mpandroso ny amin'isy iny zany fanonganam-panjakana izany raha tsy resaka zavatra anankiray ny mampikaikaina amin'izao fotoana zao dia ny tsy fandriam-pahalemana noho ny tsy fahaizanareo zao sa ve ny fiparitahan'ny basy izay nataonareo tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2009 ny ananany dalo amin'izao fotoana zao Kalashnikov arme de guerre monsieur Lilisson pirofo fantatry ny rehetra namakianareo ny magasin d'arme atao amin'ny kapisady tafaverina daholo ve reo basy reo amin'izao fotoana zao ary izay ve ny tsy antoka tsy mitondra antsika ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana tanteraka zay ny fanjakana amin'izao fotoana zao no asainareo mibaby izany napetraka fetifatsy monsieur le sénateur hoe aiza ho aiza ao anatin'le fametrahana voninkazo le natahorana tamin'le resaka fanonganam-panjakana tianareo resahana ny fampidinana olona an-dalambe zay